ietry ny nofo ahatakatra ny saina irehetra ny fanahy. Ietry ny nofo ahatakatra ny saina irehetra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sika rehetra na hoe amen. Afaka mahazo toeranao ianao. Alleluia. Fona venao andray afatra Genesisy 1:20. Genesisy 1:20 ka hatramin'ny 7:20. Genesisy 1:20 ka hatramin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Iresaky sika androany ny fanarenana ny fiainanao manontolo, indrindra fa miasa fivelomanao. Alasaka anambavy, raha tsisy an'Andriamanitra ny asa fivelomanao dia tsy ho tafavoaka mihitsy ianao. Mariavy ianao. Genesisy 1:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Avy ianao. Genesisy 1:20 andiny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia nifomaraina koa Abrahama ka naka mofo sy ny hoditra iray feno rano, ary nomeny ny Agara ka napetrany teo an-tsorony, ary natorony azy koa ny zaza. Dia nampandehaniny izy mianaka, ary lasa nandeha izy ka nirenireny tany amin'ny efitry Beersheba. Ary rehefa lany ny rano tao amin'ny sy ny hoditra, dia nariny teo am-potony hazo kely anankiray zaza. Dia lasa izy ka nipetraka teny lavidavitra tandrifiny, tokony ho tratsipika fa hoy izy, aza mba ho hitako anie izay hahafatesany zaza. Ary nipetraka tandrifiny izy dia nanandratra ny feony nitomany. Ary ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza dia niantso any Agara ilay anjeren'Andriamanitra tany an-danitra ka nanao hoe, ino ny zato manjoanao ry Agara? Aza matahotra fa efa ren'Andriamanitra ny feon'ny zaza eo amin'ny itoerana. Mitsangana areny ny zaza ka tatany fa ataoko firenena lehibe izy. Dia napahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno ranony sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Io andiny 7:20 no raha isika iarahantsika mamaky. Dia napahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno ranony sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Teny kely akaiky hoe raha menitsaka ianao androany hoe dia ivamy problemanao. Amen. Isaia 1:20. Isaia 1:20 sy ny 9. Ary ny fanahin'i Jehova dia hitoetra ao aminy, dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an' Jehova. Iverentsika amin'ilay Genesisy 1:20 andiny 7:20. Dia napahiratin'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy, ary lasa izy dia nameno rano sy ny hoditra ka nampisotro rano ny zaza. Matsika ijery ianao. Ray andro tezitra tamin'ny Agara, Sara vadin'i Abrahama. Dia hoy Sara tamin'ny Abrahama hoe roay ihany no andeha vavy eo, roay Agara hozy izy. Dia tsy maintsy nalefany Abrahama i Agara.
dia alohana dia fasaniasa nefa ny andiny faefatra ambifolo dia zao dia mifono maraina koa abrahama ka nakamofo sy sinyoty iray feno rano ary nomeny eny agara ka napetrany teo antsorony ary natorony azy koa zaza dia nampandeha aminy izy mianaka ary lasa nandeha izy ka nyrenireny tany anefitry Bersheba. Zany hoe rehefa niaika izy mianaka dia nomena Abrahama vatsy andehanana. Tena kely akaiky hoe nomena vatsy izy hoe. Dia niaika Agara mianaka. Rehefa niaika nefa Agara mianaka dia lany le vatsy. Satria niodikodina tany efitra tany izy. Rehefa lany le vatsy dia kivy tanteraky Agara dia hoe Agara hoe tena ho faty zany ty zazy ty. Dia napetrany tao amina vodihazo anankiray Ismaely. Dia lasa izy nandeha lavitra ozy izy hoe zaho ozy izy tsy tia hita ny hafatesan'io zazy io. Dia lasa izy niala lavitra be. Dia rehefa lasa niala lavitra be sady nitomany dia nisy anjelin'i Jehovah tonga teo aminy hoe aza mitomany tsony ianao da naraiso le zaza fa io zaza io dia ho lasa firenena lehibe. Dia misy teny manokana izay soratany baiboly hoe dia nampahiratan'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Averiko androany dia nampahiratan'Andriamanitra ny masony Agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Efa fataoko mateny kely akaikinao dia nampahiratan'ny Andriamanitra ny masony Agara hoe ka nahita lavaka fatsakana izy. Zany maminanao anao sahady dia ho ampahiratan'Andriamanitra ny masonao ka hita lavaka fatsakana. Ino tsara fa tia secret io afatr'Andriamanitra. Raha mbola vatsy ny eo ampelantananao dia tadidiko tsy maintsy lany io. Raha mbola zay anananao ihany no hoaninao dia tadidiko tsy maintsy lany io. Ary tsy ho ampy io. Tena kely akaikinao hoe tsy ho ampy io e. Zay mahatonga ny olona be dia be ankehitriny lasa manana olana amin'ny fivelomana. Satria nahoana zay eo ampelantanany ihany no haniny. Averiko fandroany zay eo ampelantanany ihany no haniny. Ary tsy hatreo fotsiny fa metoy ny faharoa satria izy nandehandeha tany hevitra ifonako alasaka nabavy. Raha mbola ny tany hevitra ianao fa tsy amina toerana anankiray mahavokatra dia miomana fa tsy maintsy ho lany ny vatsy eo ampelantananao. Raha mbola tsy tonga ianao amin'ny toerana anankiray mahavokatra ambarany baiboly amin'ny salamy voalohany andininy fahatelo hoe tahaka ny hazo maniry eo amoron'ny rano velona izay mamoa amin'ny fotoana ny raviny tsy mba malazo. Zany hoe raha mbola amina tany ay ianao na hoe tany hevitra milaza aminao tsy maintsy lany eo ampelantananao. Midika izy izao raha mbola maina ny ara-panahinao tsy maintsy ho lany eo ampelantananao. Averiko farany raha mbola maina ny eo ampelantananao, raha mbola maina ny ara-panahinao dia azagaga ianao fa tsy maintsy lany eo ampelantananao. Satria nahoana ny vatsy tsy natao ahary. Mariazy ianao révélation meny tompo anaty eo satria hitan'ny tompo fa misy olona eto amin'ity toerana ity hitsahatra amin'ny fahamainana izy dia mila mahita lavaka fatsakany amin'izay sahako manambara aminao fa be dia be kristiana iova tanteraka ny statue afaka raha hitaonao ohatr'izao ianao tsy ohatr'izao tsony ianao. Olona hafa tanteraka sy manana maizy azy olona tahiny inoko tanteraka zany tena olona ho tahiny ianao fa misy secret tsotra ho zaraiko aminao tena tsotra le secret. Averiko teboka voalohany raha mbola anaty fahamainana ianao dia tsy maintsy ho lany vatsy ianao. Matenika eno kenao raha mbola anaty fahamainana dia tsy maintsy lany vatsy ianao zany
mandeha ho azy misy karazan-javatra tsy mila fahagagana fa raha mbola fahamainana ka vatsy no aminy dia tsy mety sahirana ianao. Fahasahiranana ny ompelatanana foana ny tsitsitsiny, ny ompelatanana ny tsitsitsiny manao kajikajy ianao hoe oviana vao tonga ny faramvolana dia zarazaraina le vola kely ompelatanana hoe ty karama ty aloha ifonako ty teny ty ny karama tompoko tsy natao ampanakarena fa ny karama natao ahavitatra ny farany volana. Tsy mbola nisy olona ny karama ny velomany ka lasa nanakarena satria ny antom-pisiany karama mihitsy, ny antom-pisiany karama dia ny mba hahavelona anao hatramin'ny farany volana. Mariazy ianao dia raha ohatra ka mionona amin'ny karama ianao, karamanao ny ononanao, dia nefa ianao mbola olona tsy mivavaka, tsy miaraka amin'Andriamanitra, tadideo alasaka nabavy fa ny afaka mitahantsika dia ray ihany Andriamanitra ny lanitra ny lanitra. Izy ihany afaka manokatra ny lanitra dia mandrotsaka ny fitahiny amintsika dia mba velontsika. Kanefa raha lay Andriamanitra ny lanitra no adinoko na ataoko ambany zavatra fonako aminao raha lasaka nabavy fa tsy ety mihitsy ilay fiainana. Dia anao mitovy amin'ny olona rehetra gaga ianao ka izy ny pasera zany daholo ny fiainan'ny olona rehetra ifonako aminao fa tsy olona rehetra ianao fa zanak'Andriamanitra. Mba tena keno akaiky ianao tsy olona rehetra ianao fa zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Raha karama ny velomanao ifonako ty teny eno tsara za tsy miteny hoe ratsy miasa aman'olona eo fa izao fanomboana eo. Amen. Fa za manonona sady ampiasa olona maro ny enao fitainao amin'ny hafa ny enao amin'ny anarana fa na karama ny velomanao dia tsy maintsy ompelatananao machine calculé. Ary ny olana ane dia izao raha vao misy zavatra mihoatra dia manao hoe erreur le machine, misy le iny eo akaikiny. Raha vao misy olona tapaka marary ao an-trano tonga dia hors budget. Ary be dia be ny kristianina ohatra izany ny fiainany tena voatsitsitsy mihitsy hoe raha pitso any mihoatra izany zavatra izany. Ka lasaka nabavy tsy velomin'ny karama ianao fa velomin'Andriamanitra ianao. Avereny mafy hoe za tsy velomin'ny karama fa velomin'Andriamanitra. Ho an'izay karama rehetra ataovy tsara ny asanao, ataovy tsara fa fiomanana ho anao eo. Amen. Fa isika raha lasaka nabavy raha milaza ny baiboly hoe Jehova mpiandria tsy aran-java mahory dikan'izany tsy natao bazy amina machine calculé isan'androsan'androtsika. Tena kely akakinao tsy afaka afototra ao amina calcul na fiainanao ary ny olana amin'izy ane raha lasaka nabavy dia zao arakaraka ny calculenao vao maika misy zavatra ny mihoatra, misy zavatra mihoatra ny tsy mety zany le izy fa ino tsara fa ho afaka amin'izany ianao. Tena kely akakinao ho afaka ao tena zavatra mahagaga amin'ny tenin'Andriamanitra eo. Rehefa lany dia samy mitomany sisy ohatran'le ataonao rehefa ohatran'ny olana tomany ianao sisy, tomany avia ianao tomany avanana ianao dia latsalatsain'ny olona rehetra ianao. Dia sasan'ny olona milaza hoe zay problemanao mivavaka satria ianao variana mitomany any. Maria tsara ve ianao dia rehefa hitona anazy amin'izay ianao ndio hoe tsika hivavaka olona ny tomaninao ve ny tominao mivavaka sisy hoe za tsy hoantso dia tomany mitovy aminao koa ka tsy zany vele izy fa manomboka androany tsy tomany aviavana zany tsony raiso hodidy eo amin'ny fiainanao zany. Degré avy amin'Andriamanitra raiso hoe degré avy amin'ny lanitra zany hoe tsy tomany aviavana zany tsony fisaky nitan'ny olona dia olona mamiratra, olona teo alaitaka, olona manana fiainana be dia be. Amen. E mitsara inona le secret
dia nampahiratin'andriamanitra ny masony agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Ary lasa izy dia nameno rano sy nyototra ka nampisotro rano ny zazy. Rehefa eo amin'io a dia gaga foana. Fa namaky an'io ataloha. Fa vo teo, za mivavaka teo no voaraiko eo. Zao ny zavatra nahagaga na tam'izany namaky an'io tam'izany. Le lavaka fatsakana efa teo sa mbola tsy teo? Eno tsara nampahiratan'andriamanitra ny masony agara ka nahita lavaka fatsakana izy. Zany hoe fahamarinana zany dia zao iagara vahina mivavaka vahina mitaraina manao ohatranao e. Ny akamaroany mivavaka mipinana izy zao dia tarainy. Andriamanitra tena taio a e. Varina amin'izao satria matahotra mijaly. Fa zao rehefa nivavaka izy nitaraina tamin'andriamanitra teo iagara, dia inona ny zavatra nataon'andriamanitra? Maninona ho an'iny? Tio kely no akaikinao nampahiratany masonay. Fantaniko aminao jamba nga iagara. Maninona iagara? Maninona tsara iagara? Tsy jamba iagara. Ko maninona nampahiratana ny masony? Tsy jamba izy fa zao marasika nabava. Tsy jamba izy fa nisy zavatra tsy hitany. Le zavatra mampitomany anazy kay avao akaiky eo vahaolana. Io akaikina vahaolana izy nefa variana mitomany. Teny kely akaikina variana mitomany izy nefa akaikina vahaolana. Hitanao, rehefa sepitra ny fiainana iny ianao na vahaolana ary tsy hitanao tsony. Variana loatra amin'ilay problème ianao. Variana loatra ao ianao dia tsy hitanao tsony izay atao. Fa zao tena nitsinjiny baiboly mihitsy dia nampahiratan'andriamanitra ny masony agara. Galasika nabavy iny tsara. Ny vahaolana tamin'ny agara dia izao nahita lavaka fatsakana izy. Ny vahaolana ao fiainanao ahatonga anao hiala misehatra misy anao ankehitriny dia izao mila manana lavaka fatsakana ianao anao sy ny ankonanao. Aveko fandroany, mila manana lavaka fatsakana ianao ho anao sy ny ankonanao. Amen. Isaka ka mamaky ny baiboly ianao dia hita ianao fa Isaka manan-karena be. Fa nanana-karena be izy dia tsy maintsy nangady lavaka fatsakana. Gavana malanga ho atsika na isika amin'izay mijery televiziona koa mitsaka zavatra ao. Mila lavaka fatsakana ianao. Isaia 1:12. Ary ny fanahin'andriamanitra dia fanahy ny fahendreny, fanahy ny fahazavantsainy, ny fanahy ny fanoloran-tsainy atsahatritsika hatreo. Fanahy ny fahendreny, fahazavantsainy, fanoloran-tsainy. Mbola hiresaka zavatra be dia be momba an'io aho aoriana. Fa tia ny fahamarinana galasika nabavy. Mila mangataka amin'ny tompo isika tompo, aza vao ny fisainako ahitako ny lavaka fatsakana ho ahy. Iverantsika amin'ilay bokin'ny Genesis teo dia nampahiratan'andriamanitra ny masony agara. Mila mivavaka isika ary manonona aminao sady aho hoe ampahiratan'andriamanitra ny masom-panahinao ka ahita izay zavatra tsy hitan'ny olona ianao. Ahita izay zavatra tsy hitan'ny olona le ianao ho lavaka fatsakana ho anao sy ny ankonanao. Ary zany mivavaka sy nitsotra ho tolonko ny fiainanao androany. Anao exercice kely tsika. Antany ianao aza ao. Ianao ve mba manana projet amin'ny fiainana?
Ary raha sitraka ao dia hivavaka manokana ho an'izay tsika raha riva. Akopeo masonao na tsika any tokantrano any ary dia izao. Mieritrerety ianao zavatra telo. Zavatra telo taonao na hainao manao azy. Inona zavatra telo fantatra hoe ty zavatra ty haiko manao an'ity. Ty ny daoko ty. Fantatrao ve le izy? Aza miteny amiko hoe za pastera tsy manana an'izany. Raha zay ianao dia mila manatony aty ianao atao délivrance. Rehefa vita zay jereo indray ary. Mba tiako ianao hanandratra ny tananao dia ilaza ny hoe tompo misaotra fanomenao talenta ary. Misaotra fanomenao talenta ary. Handavahako fatsakana. Amen. Zavatra faharoa ataontsika indray ankehitriny. Mieritrerety ianao zavatra telo ankehitriny izay tena ilain'ny olona. Inona zavatra telo ilaina zao? Inona ny ilain'ny olona? Aza miteny mila vady. Inona ny ilain'ny olona? Inona ny ilain'ny olona ny an-tsena? Inona ny ilain'ny olona ny tokantrano? Inona ny ilain'ny olona ny ampianarana? Dia mitsakano indray. Dia ankehitriny ampifandraiso le zavatra ilain'ny olona sy le talentanao. Inona ny ifandraisan'ireo? Dia izay atao. Ny olona tsy maintsy manao volo, tsofoko rano ianao atsangano ny confirako azy. Ny olona tsy maintsy mihinan-kanina na varim-bary. Amen ve zany? Kanasikana bavy eo. Zay ny antsoina hoe mangady lavaka fatsakana. Isika zany, isika tsirairay avy eo manomboka anao exercice fotsiny nomeko anao teo iny. Fa rehefa avy eo ianao hivavaka mihitsy anao. Aniny ianao rehefa avy eo? Hotokiko ao manaraka ty fa misy zavatra adin'ny olona. Tsaroa zao zavatra zao. Ny fanahy masina dia fanahy fahendrena, fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, fanotaniko aminao. Anolo-tsainanao, anao iny izy. Midika zany manolo-tsaina amin'ny fiainana izy. Jereonao fa zay olona nomena dia manatolo-tsaina tao anaty baiboly, lasa lavitra be daholo. Ary manomboka androany, hanolo-tsainanao any Jehova amin'ny andro-tenanao rehetra. Apetro ambony lohanao tananao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia mivavaka ho an'ny tsirairay avy. Aoka izy tolo-tsaina manokana ao anatin'ny sainy tsirairay avy. Aoka izy fahendrena hirotsaka sy hisokatra amin'ny sainy tsirairay avy. Aoka izy fahalalana hisokatra ao anatin'ny sainy tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Manomana Andriamanitra fanahizana izy dia manomboka hotahina sy ambinina amin'izay izy. Ny anaran'i Jesosy ataovy amenina mafy be. Amen. Fantaniko aminao ary. Afaka ny anao iny ianao. Nampahiratan'Andriamanitra ny masony agara. Ny fahamarinana efa misy zavatra any fa ny masonao tsy mahita. Tenekeo na kakanao misy zavatra any fa ny masonao tsy mahita hoe. Fa mila mivavaka ianao tompo ampahiratony masoko mba hitako izay tsy hitan'ny hafa. Ampahiratony masoko mba handraisako izay tsy raisin'ny hafa. Amen. Ary manomboka androany anaraka anao zany fahasoavana zany. Amen. Asa mieritreritra ianao satria ny olona manao an'izao dia iny koa mba hanao an'ilay izy. Anasikana bavy tsy zany ianao. Matenika ianao kaiky ianao tsy zany tsika hoe tsika olona hafa mihitsy. Amen ve zay? Raha faly ianao dia mity hafa mavona. Tsy afaka vity zany
fa zany vavaka teo nandeha zany afaky zany voaketry zany ianao dia inona nataonao matenikena kaiky anao mila mieritreritra dia mila manavakalavaka fatsakana mety de le anao ao anatin'ny 3 mois ianao tsy maintsy mahatsangany-javatra amena amena afekyany ao anatin'ny 3 mois tsy maintsy mahatsangany-javatra ianao mianaraka Jesosy amen zavatra ao fotsiny io hitahinanao sy miankonanao amen